Tantsika eto ny makasika an'izay vaovao zay fa ny olona no arena io kosa ny lohahevitra izay noety ny vovonana afary malagasy nandritra ny hetsika izay nitanterahan'izy ireo teny Anosy teny androany hetsika ara-sosialy izay nirahany tamina fikambanana maromaro mandray anjara ao anatin'izay hetsika sosialy zay ihany koa. Trano eva 12 misahana sosialy no hita nandritra ny hetsika izay nokarakarain'ny afary malagasy tetsy Anosy. Hetsika izay no ahafahan'ireo olona mamoaka ny heviny sy hampandray anjaran'ny olona ny eo ny etaetany sy ny talentany ary amboraka ny eo am-pony hoy nambaran'ny filohan'ny afary malagasy. Anisan'ny noresahana nandritra ny hetsika izay notanterana ihany koa ny zon'ny ankizy. Izao no natao hiatrano ny tompon'andraikitra dia tafiditra indrindra ao anatin'ny fanabeazana ny fiarahamonim-pirenena. Hetsika ataonay ity zany tena marina dia hetsika ara-sosialy sisy idirana resaka politika. Ampitenenanay an'ireo vahoaka ametrahanay no hevitra hoe ny olona no arena ary ametrahanay tsara fomba fifampitezana sy ny afahan'ny malagasy miteny ny alahelo. Miteny eto zany zao ireo ravatrano manana olana raha-tokantrano mizoan'ny ankizy sy ny sisa maro isan-karazany. Marianay fa nomeny ny préfet de police alalana zay nanao an'ity hetsika ity raha ny sakana ny communauté urbaine d'Antananarivo ka ho anay zany dia fomba fitezanay zay ary ataonay matetika ny hetsika afahan'ny malagasy miteny afahan'ny malagasy amin'ny mahalala ary ifoazany eo amin'ny torimaso satria izay ny adidiamana andraikitra no eritreretinay ho fanabeazana ao anatina fiarahamonim-pirenena. Ny akatreto ireo solompiana amin'ny Mahajanga, Toamasina sy ny sisa maro isan-karazany ary mitena tiana tenenina dia fifaninanana fampiratiana ireo olana rehetra nisy ireo dosie tao amin'ny afary ireo izy ireo asihonay ireo sy ireo maro isan-karazany izay hitanay. Ny hetsika ara-sosialy izay notanterahana androany moa dia teo ambany fiahian'ny ministera amponina niaraka tamin'ny solotena fikambanana avy any amin'ny faritra. Anisan'izany ny avy any Toamasina, ny Mahajanga, Fianaratsoa ary ny avy any Antsirabe. Araka ny nambaran'ny tompon'andraikitra hatrany dia hiezaka izy ireo ny hanatanteraka hetsika toy izao matetitetika mba hijerena akaikin'ny etaetam-bahoaka indrindra eo amin'ny fanabeazana ny fiarahamonim-pirenena. No amafisin'ny filohan'ny afary malagasy ihany koa ny hetsika izay nokarakarain'izy ireo dia tsy misy idiran'ny resaka politika na mpanao politika fa fifanampiana avy amin'ny mpikambana sy ny fiarahamonim-pirenena no ahafahana nanatanteraka ny hetsika.